Tsy mitovy no hoe mampianatra sy manabe. Tsy mitovy ny fampianarana sy ny fanabeazana, samy hafa. Raha tsara ny fampianarana ka mety, nefa ny fanabeazana ratsy, dia mamokatra olona manana mari-pahaizana isan-karazany, be diplôma be, bac plus, nefa ny fahendrenana moins, nefa fahamarinana moins. Mahay nefa kanoso, mahay nefa sarokenatra, mahay nefa tsy sahy manombodragatra koa, mahay nefa tsy mahalala ny andraikitra tokony raisiny. Lasa miaraka ny fahaizana sy ny avinavina ary ny firehariana, ny fahaizana sy ny fahakizitinana ary ny fahasiahana, ny fahaizana sy ny fangalarana ary ny fijangajangana, ny fahaizana sy ny kolikoly ary ny resoreso. Ndeha hatsaraina ny fanabeazana, hamokarantsika olom-banona sady manam-pahendrena no manam-pahaizana, sady manam-pahaizana no marina, nefa koa be fitiavana.